Betsaka ireo tranga mampiayay momba ny fanatsimbadiana voka-pifidianana amin'ny alalan'ny fanapotsinana isam-baton'ireo kandidà. Endrika iray nisehony ny tany Sakaviro Mahasoa manombo be any amin'ny distrikan'i Iosy raha ny karazana mpamoaka nataon'ny kandidà firaisan-kina izay nampiseho fa 570 ny isam-bato ho azon'ny kandidà Irmar saingy notovanana 4 izany ka lasa 570 sy 700 be izao. Mba tena sahy aloha ianareo manao zavatra toy izao satria ve mahatoky fitena ianareo fa anareo ny seny HCC dia sahy manova toy izao hoy izy ireo. Nanatohizany ihany fa toerina ary tsisy ho afabela amin'izao zavatra atao izao. Dia mbola manohy ny fanazavana ihany zareo avy amin'ny firaisan-kina miteny hoe satria ve nangalarinareo ny vatoko tamin'ny 420 sy 520 dia mbola hanohy koa ianareo amin'ity 420 ity. Ampy izay fa tsy hitaza-potsiny fa tsy maintsy hijoro izay hoy ny kandidà Ranary. Etsakilan'izay nisy ihany koa ny ampamoaka nataon'ny mpitarika eo anivon'ny firaisan-kina ihany sady maosy voteo aloha Andriamatoa Paraina Auguste izay sady kandidà filoham-pirenena farany teo ihany koa. Tao amin'ny komuna ambanivohitra Vohiboreka misy birao fandatsaham-bato 4 no isany nanaovany izany. Raha ny taremarika avy amin'ny SRMV dia manome isam-bato 327 ho an'ny kandidà tsy miankina Randrenasolo Volatiana Pauline ary isam-bato 2,700 ho an'ny kandidà Irmar. Raha ny fitambaran'ny vato azon'ny kandidà Randrenasolo Volatiana Pauline dia tsy niova fa 3,700 ihany, fa ny an'ny kandidà Irmar dia 2,700 fa tsy ilay 2,700, izany hoe nahazo any amin'ny 7,500 vato amboniny zany ity kandidà iray ity. Ny tena loza dia noho io halatra be vava io dia lasa ambony indray ny isan'ny isam-bato na ny nombre de voix 7,700 mihoatra amin'ny isan'ny olona tena nifidy marina nombre de votants 7,70 sy 700. Ny zavatra ohatran'ireny dia tokony ho hitan'ny rindram-baiko na ny logiciel raha tena manara-penitra tokoa izany, saingy tsy hitany anefa. Araka ny tatitra dia misy 4 ny komuna misy tranga tahaka izao mba andresena ny député Randrenasolo Volatiana Pauline izay mitarika amin'ny elanelam-bato 700 hoy i Paraina Auguste. Mitady ny marina ny alety amin'ny senity zany mangataka ny anaovana confrontation ny bureau de ny PV amin'ny bureau de vote par bureau de vote. Ny antony dia izao, tany amin'ny SRV zahay tsy nahazo ny PV de clôture ny résultat, tsy ny affichena tany ny résultat ny Tananarivo voalohany, kanefa misy différence, misy elanelany zany ary tsy mitovy amin'ny zavatra am-pelatananay ny zavatra zay navoaka izay sendra hitanay tany amin'ny télé tany tany. Saika manerana ny Madagasikara ny fisian'ny alabato nandritry ny fifidianana solombavambahoaka teo hoy Maître Iantra Razafimanantsoa anio. Zao ary ny atao ny boribory tany voalohany moa zany Maître Iantra sy l'équipany dia niantso ny mpanara-maso ny observateur hiara hiasa aminy mba ahafahana mampitaha zany PV zany, ka le PV iray manontolo 202 bureau de vote no anaovanay azo confrontation zay dia hitantsika hoe atraizany famarinana na tsy famarinana ny résultat zay mivoaka ny ananonanany. Zoan'ireo kandidà rehetra hoy ity farany ny manao confrontation des procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote sy manao réclamation. Fampitahana ny CV izay ananan'ny kandidà sy izay eo am-pelatanan'ny CENI no atao mba ahafahantsika mahalala ny marina. Ao anatin'ny PV izay am-pelatananay ary mitovy amin'ny observateur dia mitarika ny Maître Iantra Larana Fadimy dia ny zavatra mivoaka tany amin'ny CENI tany nefa dia hoe zay indray lasa navilarana faharoa, ka zay no teneniko iaho hoe rehefa mandresy dia mandresy ary rehefa resy dia mahay resy ihany koa, fa tsy misy zavatra hodikodina na misy zavatra pina any akoatra ny kolikoly sy ny fanaovana bulletin précoché tany amin'ireny faritra izay natratraranay amin'ireny fangalaram-bato sy fifidianana vaton'olona reny. Iny mbola tantara hafa ihany koa iny afatra ho an'ny kandidà rehetra na ny kandidà ny firaisan-kina na ny kandidà hafa ihany koa zo tanteraka ny mangataka ny confrontation sy manao réclamation mihitsy hijery ny marina ary tsy miraviravy tanana.
ary tena tenentsika hoe tsy fifidianana no mitranga amin'izao fotoana zao fa toena hoe fangalaram-bato ahafahany mametraka maronisa artifisiel eo anivony antemeram-pirenena zany zava-doza be zao na amin'ny firenena tena zava-doza be mihitsy zany a mila mahafantatra zany ny vahoaka ao anatin'izao. Isan'ny nanao izany moa ity kandida ny boriboritany voalohany ity tetsy anivon'ny Niseny Alarby. Namoaka fampitam-baovao ny sekretera-mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa ataony Alarby 5 Jona manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina niandrana fandefasana miaraka ireo kabinina misa 7 amin'ny zotrana teleferika mampitoena nosy sy soarano. Amin'ny alalan'ny groupe électrogène misy isaky ny gare no anaovana ny andrana ho hiatrany fampitam-baovao fa tsy mbola mifandray amin'ny herinaratra ny jirama ireo gare. Ao anatin'ny vanim-potoana mahatonga adevitra sy resabe amin'ny voka-pifidianana ny menimenina sy ny fitarainana etseroa amin'ny alabato, fanapotsinana isam-bato, osoka maro isan-karazany tamin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka natao farany teo no mitranga tampoka ity hoe andrana teleferika ity. Inona fa tsy tonga ho azy izany. Rehefa fantatra fa tia milalao ny resaka serasera ity fitondram-panjakana ity ary mahavita mamorona hetsika mihitsy mba mahalo ny olombelona na andrendrehana saim-bahoaka sy hamily viliana ny eritreriny tsy fantoka firy amin'ny zava-manahirana iainany fa ho variana amin'ny zavatra manahitaitra sy tsy fahita firy. Rehefa andeha io andrana io mantsy dia azo antoka fa ho lasa adevitra be indray dia dinodinikely indray aloha ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fifidianana. Tsika tsy mbola mahazaka na tsy mahay ny tena atao hoe demokrasia fa tsy manao fifaninanana akory tsika fa tena miady mifandrafy tsy mianakavy dia fangalatra ny famono fandoro ohatrohatra zany eo koa ny tena atsapana zany zao fa hoe tsy mahatotra mihitsy ny politika eto amintsika zany. Za tena miteny zany. Voamarina izao fa sady tsy mahazaka demokrasia no tsy mahay politika isika. Hoy ny mpahay fiarahamonina sady filoha lefitry ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM teo aloha Gérard Ramamapionina. Raha mbola zao zavatra ataontsika izao dia tsy fitiavan-tanindrazana zao fa fitiavan-tena tsy mitarika ho amin'ny tena fahaleovan-tena zao fa mahatonga antsika miady misaritaka dia mifampisintona makany an-davaka mifanosika makany an-davaka amin'ny fiainantsika fa tsy tia halala tsony zay soa an'ilay firenena fa ny atao hoe politika tsy dia ny fandrombahana fahefana fotsiny fahazoana zay dia derasilaza dia mivokatra ny fifidianana dia hoe azoko mitoerana fa tsy zany izy dia izay izy hoe mba mila zany tsy mahay manao politika matotro zany mba manaraka ny soto avitsika manaraka ny lalàna marina. Mbola anaty zotra-pifidianana isika izao hoy izy nefa ireny araha mahita ireny ny zava-mitranga fa resaka alabato sy osom-pifidianana ary tonga hatramin'ireny hoe mandory trano na fitaovam-pifidianana ireny. Ny famarinana ihany nefa no hitondra fitoniana eto hoy izy. Dia tokony hapetraka ao an-tsain'olona mihitsy hoe le tena asa ali zany tena vokatra ny fifidianana io fa nahasoanao. Ny vanim-pifidianana dia le hoe inona ny iza nahazo inona tamin'ny fifidianana nataony olona fa ny tena voka-pifidianana ny tena vokatra andrasana amin'izany fifidianana zany mihitsy tokony hoe ho fantatry ny rehetra fa ny tena vokatra andraisana fifidianana dia le hoe io le olona nomenao fahefana fa miasa ho anao mampiasa ny fahefana miasa manompo ho anao mahatonga fiaraha-mientana ka mampandroso mitondra fampandrosoana. Dia za dia miantso ny rehetra fotsiny hoe hitandrina tsara mba tsy hitatra zavatra fa zao zavatra iainantsika eto zao fa mba ho vaovahantsika amin'izay fifanatoana fampanjakana fahamarinana dia mba mahay ohatra mpanao baolina rehetra rehefa mba resy dia mahay resy mba manao fair play fa tsy hoe efa resy ianao efa namely ianao dia tonga dia hoe namely fa tsy efa sady namely ianao dia mbola manenjika ny tsara eny amin'ny arabe eny amin'ny terrain indray. Sorana be be zany teo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny préfecture zany nanome malalaka no tapisiana to iasa. Nankatoavin'ny préfecture sy ny commune Antananarivo renivohitra ho isan'ny fitaovam-pitaterana eto an-drenivohitra ny kodiaran-droa na ny moto. Faharoa manarakarak'izay misy araky préfecture mila fiezina ho iasa zay le rindra anatin'izay tsy laza zao efa misy ny taratasy koa zay préfet fa tokana azy le tokana batsy zany hoe tsisy akoatran'izay misy le zany dia grille dia misy logo amin'ny commune misy soratra zany eo akaiky eo hoe taxi moto commune Belge Antananarivo
Zay zany hoe dia misy numéro ahafahana sady zany mpanjifa zay hoe misy fitaraina mpanjifa dia misy numéro rezile zany ahafahana koa dia efa mijery avy hatrany zay trano samy hafa zay vitan'ny chauffeur sy ny mpanjifa zay zany aloha zany zavatra tena ezaka eo ihany koa mikasika an'ilay hoe fanatsarana an'ilay moto manomboka izao zany dia tsy maintsy manana permis tsy ekena zany ny chauffeur zay tsy manana permis satria fomba fihezana koa dia mitanjona ao anaty izy indrindra ihany koa fiarovana ny mpanjifa eo anoloanan'izay hoe ataonao ianao taxi anao tsy misy permis tsy possible zany fa itsia dia miezaka manatsara. Efa naray taratasy mara-dalàna ny asan'ny taximoto izahay hoy Andriamatora Mamonjisoa, filohan'ny VMTM na ny vovonan'ny mpitatitra taximoto mailaka. Zany hoe misy fidinana fanadiovana io isoroana ny kapoaraka izay ilana ny erahana amin'ny polisy nasional sy ny polisy municipal. Zay zany aloha mitazona ao anatin'ilay izy ahafahana mifihana io satria kaporaraka tanteraka ny asa tsy tatsony ny maroto sy ny matetika ena ho an'ireo chauffeur rehetra. Iny zany karazana contrat de travail ao anatin'iny daholo zany discipline rehetra ny mety atao sy ny tsy mety atao zany atao reketina tsoratra daholo satria raha fi tsara dalàna le mitantana azy dia atao arak'izay daholo zany ny zavatra rehetra ao anatiny ny licence mbola voadiniana mbola latabatra boribory mikasika licence dia ny discipline sy le resaka lalàna ahafahana fitambarana izay hodiniany commune sy ny ato amin'ny bureau-ny VMTM izy. 2 ireo ny moto hanao ny asa fitanterana eto Andrenivohitra ary efa eo andalam-pikarakarana ny taratasin' izany ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny VMTM amin'izao fotoan'izao. Aorian'izay dia hoenjehana ireo olona manao io asa io kanefa tsy mahafeno ny fepetra.